manolotra ny arahaba ho antsika rehetra raha ny sary aza avy amin'ny zana-bolana dia somary miana lefaka aloha ny varatra aza ho amin'ny androany tany amin'ny fatra voany atsinanana sy avaratra atsinanana nosy iny ihany no saika hita taratra izay varatra aza izay. Raha ny tazantsika amin'ny sary aza avy amin'ny zana-bolana ihany koa dia misy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimony Madagasikara izay mafy rivotra maina sady mangatsiaka. Vokatra izay indrindra dia hitoetra ny zavona maraina ho an'ny akamaroan'ny fatra maro eto amin'ny avoatany. Angatsika ihany koa amin'ny ankapobeny ny voamaraina fa mety hatsiaro hafanana ihany rehefa atoandro. Fanamariana kely mahakasika izay zavona izay satria mety atevina izay indraindray dia entanina ny rehetra indrindra rehefa tiasa lalana mba hitandrina fatratra rehefa matevina ny zavona satria mety ho akaiky kokoa ny fahitana. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety mbola azorana malefaka ny any amoatsiraka mifatra Sava sy Analanjorofo. Mifatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavotany voamaraina ho an'ny avoatany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'ny amoatsiraka mifatra Sava sy Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra atsinanana aloatra mangoro ary ny ilany atsinanana mifatra Sofia. Mifatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny vinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 5 hatramin'ny 420 degré ho an'ny faritra anatiny, 9 ka hatramin'ny 20 degré ho amoatsiraka atsinanana ary eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 430 degré ho an'ny amoatsiraka andrefana. Mivinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana malefaka indrindra ny voamaraina na ny alina any amoatsiraka mifatra Sava sy Analanjorofo. Andrahona mitsitokotoko kosa ny any amin'ny faritra atsinanana aloatra mangoro ary ny ilany atsinanana mifatra Sofia. Mifatra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny mety mbola iseho ny zavona maraina ho an'ny faritra maro eto amin'ny avoatany. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray ary dia mety ananika hatramin'ny 5 degré zao maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny, 9 ka hatramin'ny 420 degré ho an'ny faritra anatiny ary 20 hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny amoatsiraka atsinanana. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma izay dia saika mbola iseho ihany aloha ny zavona ny voamaraina ho an'ny favoatany iray manontolo. Mifatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao dia mety amin'ny rotsakorana any amin'ny faritra atsimo atsinanana amoatsiraka mifatra Anosy, Androy ary amoatsiraka mifatra atsimo andrefana. Raha ny vinany maripana kosa indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 420 degré ho an'ny avoatany ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré amoatsiraka atsinanana, 15 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Izay mahakasika ny vinany toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika nisy fidinany kely ny tamin'ny falitony rivotra tao anatiny 2 andro lasa izay. Efa manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy mamefy taonanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.